Nianga teo apopoka tamin'ny 10:00 teo ny dia fitsenana andrahavana tamin'ny sabotsy 17 febroary 2022 teo. Nanao rano lava ny fiara. Maro ny olona nanemitra ny arabe te ahita ny mahery fony fianaran-tsoa ity ankoatr'ireo tonga nanotrona azy. Nihazo ny lalam-pirenena fahafito ny dia nandalo anatarandolo andrefana iny Ampasambazaha, Anjoma ary ny farana tao amin'ny hotely Chaudière. Mbola naneho ny hafaliam-pony Rahavana ary nambarany fahadingana iray iny vita iny fa mitohy ny firehirahana sy ny fanandratana ny Mahabetsileo. Io firehirahana io tiako toroana dia hoe fierté zay mba apetraka sika rehetrarehetra fa ny raha biavy samy misy dikany fa ny fierté ngeza be dia zava-dehibe be zay fa zany hoe nitohy ny mozika Andravana aloha dia hanao ny mozika carrière Antananarivo aloha amin'ny resaka mba ho professionnel kokoa fa ny Rahavana sahiova amin'ny mozika fa niainany hatram'izay sy amin'ny fitarona izay fa noety Rahavana hatram'izay indrindra ny fanandratana ny Mahabetsileo. Nisy ny fitsofan-drano azy nataon'ireo ray aman-dreny ara-drasana eto Fianarantsoa ho firarian-tsoa amin'ny hoaviny sy izay kanto Mahabetsileo izay. Izao hoe rosodrano homena ray aman-dreny amin'ny mahasaratra ambony ty. Solo tegna nivongana ray aman-dreny agnay misagagnetiko. Leka raha sahotarona akendroandroa kety l'hôtel fa mahasaratra ambony tarona dia district fito zay. Ako dia any tsy hodranonao anaka. Fero ny volagna fara. Asindrotiny efa hasa herpoli be zao ako dia hisondrotra miagnany sa hipody fa dia halaza tsy malaza vara le artistasika moako zany misy sasany mahery amboalohany dia maty akaragnany firenao sa ho amin'izay fa dia hahaleo raiko hahaleo reny. Ary ny fampisehoana niaraka tamin'ireo mpanakanto eto Fianarantsoa no namarana izany.